Miarabaratsika rehetra manakamisy fahinina amby folo ny volana novambra Randriamasy Natanaela. Rariny sy hitsiny loatra raha manome vaovao anareo ny tenako ankehitriny satria tena maro dia maro tokoa nareo no te handray andraikitra amin'izay, no te hiala ao anatin'izao fahantrana izao, no te hanampy ireo malagasy izay tena latsaka mikaterena tokoa. Ho atao ihany moa androany ity fifidianana ity araky ny efa nambara ndry zareo. Tsy manahaka na velively izany ny hanoizana, ny ametrahana ny fampiavana amin'ny pirenena, ary avy aty amintsika izany no hanomboka. Ka noho izany miantso anareo rehetrarehetra izay vonina indray anjara, efa maro be nareo, anarivony maro no vonina andray anjara amin'izany hetsika ampivoarana amin'izay, ampandrosoantsika amin'izay any Madagasikara, indrindra mbola averika any ny tanjontsika, dia ny filaminana ny tanjontsika, dia ny fitoniana ny tanjontsika, dia ny fampihavanana, ary indrindra ny tanjontsika dia ny hoe sakafo mafana isan'andro ireo malagasy 7 tapitrisa isa. Averiko mazava tsara, raha tsy misy ny réconciliation nationale, raha tsy misy ny fiavana pirenena, tsy ho tratratsika izany tanjona izany, dia ny hanomezantsika sakafo ireo malagasy 7 tapitrisa isa. Betsaka aminareo no miteny hoe toa olona manofonofo ity ranga ity, tsy maninona izany avy ianao hanofonofo zoako izany, ary tena ijoroko tokoa, fa mbola ho tanteraka izany nofo izany no ny fiarahantsika mifarimbona, ny fiarahantsika miasa, ny fiarahantsika mampiseho sy manome amin'izay ny fitiavana nyity firenentsika ity. Ka aza manahy nareo na inona no voaka n'io fifidianana io, satria ny zavatra fantatsika dia efa ho atao izay anaovana an'io premier tour dia vita, nasiana couvre-feu, omaly mba tsy afahan'izaniza mifandray na mivoaka ratsizany tonga dia gejaina. Ho proclamena ihany koa amin'ny 5 ny volana novambra ity, farafatarany ny hoe candidat anankiray no ho lasa iverina filoham-pirenena eo indray. Tsy manaka na ho ao izany ny anaovantsika ny fampihavana-pirenena, ary efa manainga antsika tsirairay avy, fa isy ny fiaonana izay efa eo ampikarakarana anazy isika amin'izao fotoana izao, eraky ny tanan-dehibe eto a Europa. Ka nareo izay te handray andraikitra, nareo izay te handray anjara, dia entanina. Zao kosa be da be ireo olona ataontsika hoe majorité silencieuse, tsy sany teny hatramin'izay, ka izao no ho porte-parole, SIPOC, single point of contact nareo. Aza fantatro fa manay nareo, matahotra nareo noho ny antony maro samihafa, afaka etiko ny feonareo. Ny zavatra netanako ny tsirairay avy amintsika dia izao: mila ampahafantarina ireo média locaux rehetrarehetra any amin'izay ville rehetrarehetra misy anareo, ampahafantaro ny zavatra mitranga ao a Madagasikara. Manatona ny média, ny journaux locaux, ny journaux régionaux rehetrarehetra, ampahafantaro aminy ny zava-misy ao a Madagasikara. Voninao ny anazava, voninao ny ifampiresaka amin'izy ireo. Ifanananareo daholo amin'ny contactako, nataoko tena mazava tsara iny, na dia feno na dia trotraka le izy, ary fa naka olona hikarakara ny fijerevana an'izy ireo, mba hahafahana mamaly ny tsirairay. Marina fa mety tsy ho zato isan-jato, fa atao izay mety. Tena mankasitraka tompoko, fa tsy veriny fanantenana nahita, fa dia tena maro dia maro nareo, amanarivony maro. Raha ny statistika dia tena manohana fo be, tsy nampozina, tsy nieritreretana,
fanamelona ny fanantenana fa tsy mbola very akory ny fanantenan'ny malagasy fa hoe mbola ho tafavoaka isika ireto ary tsy ho lasa ohatrany aborigène sy ny indien akory fa dia mbola afaka tokoa isetra ampiseho an'ny taranaka faramandimby an'izany atao hoe Madagasikara izany. Madagasikara mivoatra, Madagasikara mijoro, Madagasikara manana ny maizy azy, ka tsy homenatra tsononareo rehefa mitena avy any Madagasikara tsy le pays ao anatin'le 5 plus pauvres du monde intsony Madagasikara fa amiratra ao anatin'ny ataontsika ny 5 plus développé ao Afrika ohatran'ny Rwanda. Raha ampiresaka tamin'ny ambonimbony tao amin'ny Rwanda tamin'ny herinandro ambony iny ka miteny anareo manana conseil afaka manana consultant manana conseiller tsika zahotsika mampandroso an'ny Madagasikara izay tany tsy anady fa tany tsy tsara tantana fotsiny nefa ny tany afaka ny atao ny ampandroso anazy aingana dia aingana tokoa. Ka zay voalohany isy ny fiantsona antsika tsirairay avy ataontsika andro sabotsy io satria ny akamaroany aminareo dia mbola samy manana ny antonasany daholo. Faharoa manarak'izay fampiavana pirenena no loharano azahoantsika mampandroso an'ny Madagasikara. Ny fois misy ny fampiavana pirenena afaka resahana daholo ny changement structurel sy organisationnel rehetra. Fahatelo manaraka an'izay ny objectif atsika anankiray ihany. Madagasikara mandroso, ny malagasy manana asa, ny malagasy afaka misakafo ara-dalàna, manana rano ary indrindra afaka mandeha mianatra. Izay ihany ny objectif atsika ary matotsika io fa tsy maintsy tanteraka. Aza mananareo aza matahotra na inona mitranga androany Madagasikara tsy maintsy mandroso ary tsika diaspora no ataontsika hoe 3e voie azahoantsika mampiray an'ireo mpanao politika malagasy, an'ireo collectif des candidats, an'ireo izay nilatsaka hovidiana ary atsika izay aty ivelany manana ny feontsika mandritra an'izao manomboka izao fotoana izao. Mankasitraka indrindra tompoko dia mirary soa hatrany.